Timi ubarani
Andro ny tompo lehibentsika tafiditra anatin'izao fandarana mivantana efa fampizarantsika mahazatra izao indray. Voalohanteny dia miarahaba antsika rehetra natratra, natotosa, nandalo ny aina ny fetin'ny Noely ny 25 décembre izay vanim-potoana manamarika tantara lehibe eo amin'ny tantaram-piangonana selon ny religion izay ironan'ny tsiraray avy. Misy ny mankalaza, misy ny tsy mankalaza. Atsika ny safidy ny tsiraray na ny tena koa dia manana ny safidy ao anatin'izany, fa araka ny teniko teo hoe tsy tiany amin'izay loatra no ifandrohitantsika fa isika dia ny zava-dehibe amintsika dia ny fanaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fambianana mahitsy amin'izay resaka sitrapon'Andriamanitra izay, ary tsika tsy miditra mihitsy amin'ny resaka discussion stérile, tsy mahasoa, tsy mitondra édification, tsy mitondra fanamboarana, tsy mitondra perfection indrindra, fa resaka hoe querelle mahatonga adihevitra be fotsiny, mahatonga j'aime be, mahatonga buzz, mahatonga zavatra ohatran'izany. Ça ne nous intéresse pas, tsy ilaitsika izany. Fa ny tsika ny tena zava-dehibe amintsika dia ny hita ny voninahitran'Andriamanitra. Eny ary tompoko ivavaka sika alohan'ny fotoana ifampizarantsika ny ronan-tsary zany, izay efa ifanonantsika fiadanana eto foana sy fifampahirezatsika, fifanitsitsika mba ho araka ny sitrapon'Andriamanitra sy ny torolalàn'ny Baiboly. Saotra Jesosy Kristy ary manome voninahitra anao, masiny ianao izy ny mpihira teo, ny groupe entiko Dieu 3 fois saint, Andriamanitra tsy to, tsy misy masina tahaka ianao. Mangataka anao betsaka Jesosy Kristy, ny heriny fanahy masina avy amin'ny ray roaka, hitsoka betsaka atao anatin'izao fandarana izao mba hahafahanay foana manindra, manisa ny androm-piainana sisa, hahafahanay manao bilan, hahafahanay mandiny tena, hahafahanay mamantatra indrindra, tsy mamantatra fotsiny ihany mijanona amin'izay famantarana izay, fa miditra ny fanaovana ny sitraponao amin'ny alalan'izao fandarana izao. Manositra ny zavatra rehetra ianao ary ny rahanao mitononiko ho tombo-kase amin'ny hita-maso sy ny tsy hita-maso rehetra, tsy hahafahany devoly manana hirika ao anatin'izao fotoam-pivavahana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana no matorako an'izany vavaka izany. Alleluia, amen. Loha hevitrintsika an'io dia mikasika indrindra trangan-javatra anankiray izay tena navaky fo sy nampalahelo, natohana ihany koa, mikasika ny émotion izany. Mikasika an'izay resaka émotion izay aloha dia tsara ampitaiko amintsika ny afatra hoe isika zany mpino tsy tokony ho émotionnel. Zava-dehibe zay tsy tokony ho mpino sentimental isika, fa tena hoe mpino miaina, mahafantatra, mahita, mahatsapa ny lanjany zany hoe sitrapon'Andriamanitra izany, mahareny vaika an'izany ary tonga natiora miainana anatintsika izany sitrapon'Andriamanitra izany. Loha hevitra an'io dia mikasika indrindra ilay trangan-javatra niseho tany amin'ny distriktan'ny Tsirono Mandidy tao Betsipolitra, plus précisement dia nisy fiangonana katolika anankiray Latsaham-baratra tamin'ny 25 décembre teo, niala ny sasakalina. Madagasikara moa dia pays chrétien en général, izany hoe kristianina no mpino betsaka ao Madagasikara, araka ny religion safidiny tsiraray avy, ao ny FMF, ao ny pentecôtiste, ao ny katolika, ao ny vahoany oloko, ao ny FJKM sy ny sisa rehetra, FPVM, apokalypsy, betsaka ho ao raha ny religion Madagasikara raha izay resaka hoe kristianisme izay. Tsy dia any loatra aloha ny sujet atsika, fa raha asiko teny kely fotsiny zay dia hoe tsy maintsy misy ozy ny fizarazarana sy fitsitokotokona eo aminareo. Zay nisoratan'ny epistilon'ny Paoly, mba aseho zay ankasitrahana, atsika ao anatin'izany mihitsy. Zany hoe ireo zany misy religion be da be isan-karazany, misy dénomination be da be isan-karazany, dia tsy maintsy miseho, ary tsy maintsy mbola hivakivaky foana ireo, iseho arak'izay dénomination ironany zay avy, iseho arak'izay fisainany sy fieritreretany ironany fisainany mpitarika ireny dénomination ireny tsiraray avy, ny fiangonana tsiraray avy, fa aseho ao anatin'izay zay ankasitrahana. Tsy ilay fiangonana no aseho hoe ity fiangonana ity no ankasitrahana, bâtiment ny resaka amin'izay, fa la église corps de Christ. Dia nisy ny zavatra nampanahelo ihany tranga tao amin'ny
fiangonana betsipolitra tsy roa mandidy hoe raha petraka ny fanontaniana de hoe ahoana ary zany fiangonana io misy bâtiment de nilatsaka ny varatra de nisy ny victime tao anatin'izany 12 mort izay raha tsy diso de tao anatin'izay 12 maty izay de nisy fianakaviana ray manontolo mihitsy zany hoe zay fianakaviana ray manontolo zay de hoe niraisy ny zanaka izy mivady miaraka tamin'izany ny supprimer anéanti zany tao anatin'izay filatsaham-baratra izay mampanahelo zany manonona ny teny fampiononana Jesosy Kristy ampionona ny fianakaviany manamanjo rehetra ary Jesosy Kristy ihany no comblé afaka mampitony an'izay fanahitaina amin'ny maha-olona izay satria izay déchirement zay en tant que hoe être humain eo amin'ny fianakaviana satria misy lien raha mifampitoy amin'ny mampiavana de tsy maintsy misy foana izay elaelo zay eo amin'ny fiarahamonina satria nisy ny zavatra tsara netiny apporter ny tsirairay teo anivon'ny fiarahamonina teo anivon'ny social sy ny cérémonial rehetra ny arahana ny aina de izay no miteraka manetsika ny émotion fa raha tsy mitandronytsika am'izay de aingana be mihitsy ny devoly makatoerana ao anatin'izay ka mahatonga fahalavona mahatonga fasimbana ho an'ny fiarahamonina anankiray ho an'ny olona anankiray ho an'ny olona isan-karazany de tay koa zay zavatra zaraiko antsika izay inona zavatra nisy rehefa nisy an'izay hoe trangana mpanahelo varatra ny latsaka izay sika malagasy moa de malaza be eo amin'ny hoe mpandatsabaratra sy ny sisa zany mplalaody ireo mpanimba fiainan'ny olona sy mpanao démonstration de force zany ny resaka mystique ny resaka ésotérisme ny occultisme ny karazana fanompona isan-karazany de fanetsihana an'izay ody zay fanetsihana an'izay fanahy zay de itsika malagasy tia am'izay resaka démonstration challenge izay ary tsika malagasy ihany fanety Afrika mihitsy zany satria isika de tafiditra ao anatin'ny pays atao hoe prime croyant de ny zavatra rehetra misy mamoa ny fisainantsika sy ny fieritreretantsika atonga atsika ino misy contexte azo ambara be da be ao anatin'izay fa tsy valaparatsika hoe inona tokoa raha no mahatonga an'izay fa antrana ve inona tokoa raha no mahatonga an'izay le razana efa tany aloha tany mihitsy ve no ilay kultura ny ampita ancestral izay mihitsy ve ilay rivotra mitsoka ihany koa ve sa ilay etsika nentin'ny missionnaire tamin'ny siècle de lumière sy ny sisa rehetra fa azadiny fa talohan'ny siècle de lumière de efa nisy an'izay hoe toepony gasy fiainany gasy naturany gasy fiarahamonina malagasy efa pino izay croyant tsy afaka lavitsika izany de nitranga eto araka ity sujet ity de hoe fandatsaham-baratra raha ty amin'ny tany mandroso zao ny resaka tahaka ny tony hoe fandanjaham-baratra itony misy varatra ny latsaka de tsy vita moramora nahoana moa ny hoe tsy vita moramora fa tsy maintsy misy ny enquête judiciaire zany tsy maintsy misy ny fanadiadina ara-panjakana mipetraka tsara hoe ahoana ny nahatonga an'le izy fantatsika tsara fa ny bâtiment public tahaka an'ireny y compris ny église ny fiangonana zany de misy ny antsoina hoe paratonnerre fandrobaratra ozy tsika ny teny malagasy de izany fandrobaratra izany io paratonnerre io misy suivi ary miimposé am'izany ny fanjakana ny état de amin'ny tany mandroso ny resahako tsy maintsy misy zany ny vérification atao am'izay resaka paratonnerre zay fotsiny sécurité avant tout zay le slogan zany hoe ny filaminana antoko ny aina aloha mialohan'ny zavatra rehetra de mandeha ny enquête tsy maintsy mipetraka izay enquête zay satria eto misy famille anéantie famille supprimée misy décès misy ainana foy tsy maintsy misy zany ny fanadihadiana hoe tena sao de mba acte criminel le izy hoe ninina natao mihitsy misy finiavana nisy olona zany niseho antsokosoko tany miafina tany nanimba n'ilay paratonnerre de nahatonga an'ity vona ity au bon moment précis misy eo bref tsika moa fatatsika ny lalàna ao Madagasikara korakora ohatra ray izay tranga asioko zay fait général la izay ampitaiko amitsika zay fa za tsy mivize qui que ce soit fa manao étalage ny zava-misy fotsiny ako fatatsika ny lalàna ao Madagasikara hoe goragora ve sa matanjaka sa mipetraka marina ny sata république malagasy hoe tandalana marina ve Madagasikara de sika mahita fa raha resaka gros brasse gros poisson ny hoe misy mikitikitika touché misy victime misy ainana foy de tena tandalana Madagasikara mipetraka tsara
selon les pouvoirs en place. Surtout mikitikitika an'ilay fitondrana. Ohatra hoe afera-polo. Zava-misy oa zany, tsy afaka lavitsika izany. Fa mihetsika io lalàna io. Ary tena tandalàna i Madagasikara. Fa raha ohatra hoe mpanendaka kely na izaho olon-tsotra na ianao tapaka jiro lava selon any Jirama sy ny rano maloto amahananao sy ny sisa ohatran'izany. La loi n'existe jamais à Madagascar. Tsy misy zany lalàna miaro ny mpanjofa, tsy misy ny lalàna miaro ny ain'ny vahoaka, sarababem-bahoaka, tsy misy enquête judiciaire, tsy misy zavatra mipetraka mafiorina ohatran'izany. Zay la hirany antsan'ny Kristy hoe fitsaran'olombelona ihany. Satria sika olombelona de nature humaine misy an'izay tendance izay foana égoïste, ego, ny tenako foana aloha. Ka nizaniza mitondra teo, nizaniza mbola hitondra eo. De tsy maintsy zay foana izay tendance izay foana no miseo sy miverina. Ary na mitantara ao amin'ny baiboly de betsaka ny ohatra azo raisina amin'izany. Fa na ny religieux tamin'izany vanim-potoana izany ara, nanomba an'i Jesosy Kristy ny jiosy, ny fariseo, ireo mpisorona, ogre de rehetra tao andapa, ny oko niaraka tamin'ny fanjakana romanina, dia selohany ny intérêt-any foana ny nataony ny aloha. Miverina amin'ilay ohatra niraisiko teo hoe Madagasikara, mba ilazako amintsika hoe efa de nature humaine zany. Pourquoi hoe nature humaine? Satria izay la péché adamika tafiditra tao amin'ny sahany etena. Vao nanoty Adama sy Eva, de lasa nisy amin'izay fisainana sy fieritreretana izay nitsiry tany am-pon'ny zanak'olombelona, tonga natiora atsika olombelona. Lasa misy an'izay égoïsme izay, fitiavan-tena izay. Ny jeu aloha ny conjugué navahany toi, tu, ni ou elle, yelle mo. Zay le vao natsofoka farany teo atao anatin'ny dictionnaire Larousse frantsay hoe mo yelle ho an'zareo transgenre zany. Hitatsika amin'izany manipy message foana zany fivoarany toetra ray eto amin'ity zao tontolo zao ity izay tsy tokony hampatoritory atsika fa tena hoe miazakazaka be makany amin'ny fahasimbana ary mipredira sy miprevoir mampandre atsika ny ho fiavian'i Jesosy Kristy zay tsy ho ela intsony. De betsaka miteny hoe efa ela ny nainona an'izany Jesosy Kristy ho avy tsy ho ela sy ny sisa izany. Fa io tompo de ny fanany mampandreany io. Ny olona spirituel anankiray zany, ny olona ara-panahy anankiray zany, de misy fanahy manambara mihitsy any anatiny any. Zay le izy zay. Fa ny olona charnel zany, ny olona tsy mbona nanay fanahy masina, efa niraisinareo va ny fanahy fony vaonino ianareo. Important be zay. Fa io fanahy io zany manambara ny zavatra miafina rehetra. De io fanahy io tsy mahatafandrifandry ny olona mpanahy anankiray, ny olona mpino anankiray spirituel, ny olona mpandinika ny baiboly anankiray, ny olona mizotra amin'ny fahamarinana ny sitrapon'Andriamanitra sy mangetahetany amin'izany fahafianoany ny sitrapon'Andriamanitra izany. Io olona io de tsy ampatoriny ny fanahy satria ny fanahy masina niraisiny tamin'ny ray mpananatra iny nalefan Jesosy Kristy iny, ino no maneho aminy zava-miafina rehetra ary ino tsy mahatafandry mandy azy. Miresaka virgine adala sy endry anankifolo, 5 endry 5 adala amin'izany vanim-potoana zany. Mampahita, mampatsia, mampafantatra ny sitrapon'Andriamanitra ary izay no tsy mahatafandry mandy atsika hoe mahatonga atsika foana ilaza fa ho avy tsy ho ela Jesosy Kristy amin'ny fotoanany sy fahendrena izay tsy ampoizina. Na itsika ara tsy afaka nampohan zany, fa isika kosa dia ampiomanina foana, isika kosa dia omena fitafiana foana, isika kosa dia mpiazina ao anatin'ny tontolo ny soratra foana, isika kosa dia velombelominy amin'ny teniny foana. Ary io fanahy masina io no manondraka atsika, tsy atory, tsy ampatoritory atsika, solika. Virgine 5 adala endro, virgine 5 adala sy endro iaho, veriko ihany. De io ara ny zavatra nisy tany Betsipolitra, Solony Mandidy. Paf! Nilatsaka ny varatra. Ny tena teo hoe tokony nisy ny enquête judiciaire fa malgré Madagasikara ao fatatsika ny lalàna ny Madagasikara. Vitavita ho azy fotsiny zany olona 12 namony ainy zany zay nisy fianakaviana aunianty mihitsy supprimé. Zavatra nafinaritra aloha de ny eveka tompona andraikitra atao Solony Mandidy ary tsy afa-miala amin'izany koa izy satria selon ny système zay ananany responsabilité
tahaka ny synodaly ny FFJKM sy ireo fiangonana isan-karazany rehetrarehetra reo mijoro amin'ny système ijoroany de tsy maintsy misy zay responsabilité raisin'izay hoe mitondra teny fampiononana mampahery ny mpino am'izany faritra hiaditiny zany izy fa izany anefa tsy mahova ny vérité biblika izany anefa tsy mahafafa ny ainana foy izany koa nefa tsy mahova indrindra ny résultat ny jugement zay mipetraka tsy afaka kosehana fitsaran'Andriamanitra any tena zava-dehibe tiako anairana ny fisainatsika fa mialoha ny idirana am'izay de rehefa nisy ho any zavatra mitranga zany nipoka ny varatra au moment ny sasakalina inona moa zany ny zavatra be da be azo ambara ao anatin'izany samy miteny ny interprétation daholo ny olona rehetra Noël zany tsy biblika izany satanika izany normal la pena miratsaka ny varatra paf za tsy teny hoe marina zany na diso izany fa attention fa samoty saraina amin'ny zavatra tenenitsika isika tsy rahay avy inona marina ny zavatra nisy tao amin'le fiangonana raha ohatra hoe nandeha ny lamesa nandeha ny arbre de Noël lay culte natao tao hoe tena hoe satanika marina mahatonga anay teny an'izay zany de hoe mitodika amin'ireo olona milaza mitondra jugement za tsy miteny hoe pré-jugement fa tena hoe jugement la jugement mantsy de hoe azavaiko vetivety zay aloha hoe fitsarana izay ny fitsarana ny jugement de tena misy mihitsy président de jury misy avocat misy victime reto olona maty reto sanatriny misy dossier hiampangano de samy miasa ao anatin'izay fotoana zay ao anatin'izay rivotry ny fitsarana izay mandra-patonga any didi-pitsarana izay le atao hoe fitsarana ka isika zany la miteny aza mitsara mba tsy ho tsaraina sy ny sisa rehetra fa ny atao hoe fitsarana tompo koa de misy jugement mihitsy misy verdict avoka mihitsy hoe meloka sy tsy meloka ka mampisainanao zany sika le mitsaratsara fahatany hoe satanika sotran'izany surtout ny jugement selon la parole prononcena zany proclamer na any am-po azadiny fa Yahweh Elohim Andriamanitra tsy to de mandinika ny vosiny fo mamaky zany izy zany hoe isika zany na tsy ny proclamer na tsy ny teny fa misaina sy mieritreritra any am-potsika any ohatra za zany mbesaka aminao eto par rapport amin'ny titrango ty de ho za hoe tonga de vita batavy reny olona ireny fa tsy miteny an'izay fa any an-tsaiko any tonga de lateliny devoly latsambaratra fiangonana katolika satanika zao sy ny sisa rehetra mety ho marina izay mety ho diso ihany koa izay betsaka kosa aloha ny zavatra zay tsy biblika amin'ny rafitra finoana katolika tahaka ny religion be da be misy eto amin'ity tany ity satria ireo pour moi de même niveau stade hauteur anankiray mitovy daholo reo fa ny anarany fotsiny samy hafa na de hoe misy ny édification vitsivitsy ary any amin'ny fiangonana tsy sirairay fa manana ny faiblesse ndreo selon an'ny parole la parler ny tenin'Andriamanitra ny sainte écriture afaka tsongoloana amin'ny fadisony avy reo rehetrarehetra ireo zany hoe tsy misy manana ny marina na de ray ary efa samy nanota avokoa isika rehetra tsy misy manana ny voninahitr'Andriamanitra tsy haiko ianao nanaiky an'izany tsy anaiky an'izany bon na tsy manaiky ary ianao fa ny baiboly no miteny an'izany de rehefa nisy ny zavatra mitranga atao amin'io fiangonana betsipolotra tsorono mandidy io de nandeha daholo ny réaction ny olona rehetrarehetra hoe nisy hoe aizanareo ry kristianina le miantso foana ny mpandala ny fomban-drazana sy ny mpandala ny sampy malagasy satria zany zareo amin'ny sampy malagasy zareo amin'ny spiritisme ny occultisme presaka amin'ny faty de malaza spécialiste amin'ny fandatsahana varatra io de misaisir an'izay occasion zay zany ny olona ty ady hevitra ny mpanao gazety ny avocat ny mpitsara eo le dangereux satria ny fiainatsika olombelona araka le niteneniko teo hoe ny atao hoe fitsarana de misy mihitsy ny président de jury izy amin'ny président de jury Andriamanitra tsy toy Yahweh Elohim ny président de jury iza ny avocat Jesosy Kristy no misolo vava misolo tena atsika misorona ao an-danitra ao mandrakariva de iza koa le avocat andany mpiapanga satana zany hoe raha ohatra zany misy olona anankiray roa telo efatra na izana ianao na isika rehetra miapanga ny mpino tamin'ny
fotoana ny latsambaratra tao amin'ny betsi-polotra tsorono mandidy io de zay le hoe Satana de vola de miapanga ny olom-bo fidin'Andriamanitra manakariva. Izay contexte izay fa izaho akory tsy miteny eto hoe ireo olona namonjy la mesa 24 décembre tao betsi-polotra tsorono mandidy reo de olom-bo fidin'Andriamanitra, mbola misy détail be koa zany. Za tsy tonga de manontonona hoe ianna président synodal nianna de olom-bo fidin'Andriamanitra iny, i Papa Joan Paul olom-bo fidin'Andriamanitra iny, i monsieur Adjaina neveka ny tsorono mandidy Gabriel Andriana Antenaina de olom-bo fidin'Andriamanitra iny, za ve olom-bo fidin'Andriamanitra. Za tsy olona tonga zany de séduit na manao conclusion selon ny zavatra misy aingakaingana be fa tsy atompoko za tsy am'zany. Andriamanitra mahafantatra ny olom-bo fidiny. Atsipoko amitsika fotsiny zay message zay. De tonga am'le resaka hoe jugement teo de samy namoaka ny verdict. Any mantsy le hoe fitsarana. Meloka tsy meloka. Any amin'ny afobe tsy any amin'ny afobe sy ny sisa. Rehefa tonga any am'izay zavatra izy de hoe fitsarana. Attention fa ny Baiboly de nampianatra antsika hoe mitsara marina ianareo, mitsara araka izay misy eo. Izay marina izay de selon par rapport amin'ny Baiboly, par rapport amin'ny soratra masina satria ny Baiboly raha pino isika. Minao Jesosy Kristy nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana, nanolo tena manana portion ny fanahy masina na double portion, eliselisa ny tiako tenenina am'izay, na plénitude fahafenona, mitoy am'izay resaka eliselisa izay, de manana autorité tsika itsara. Satria ao anatin'ilay fitsarana dia aseho an'Andriamanitra tsika, aseho an'ny fanahy masina amitsika, ny fahamarinana selon ny contexte biblique, selon ny Baiboly. Tsy haiko ianao na miara manaika amin'izany amiko, partage ny anahy. Mitsara marina ianareo, zay le hoe mitsara marina izay. Mitsara marina izay de tahaka an'izao raindray ohatra ako. Ohatra nisy volamena mipiritsaka atao Madagasikara 73 kilo, ohatra tena akaiky be izay. Tapaka foana ny jiro ao Madagasikara, rano maloto, alefa ny robinet tonga de satria teny hoe chocolat fa ny chocolat zany tsy na misy goût. Fa za koa tsy teny hoe rano velako ianao anono toyany, rano potaka. Fa malgré tena izay mihitsy koa aloha ny zava-misy tatavanao amin'ny kopy, tena izay ny zavatra misy. Asan-dahalo etsy sy aroa. Fa par rapport amin'ireny zavatra reny tena vérité hitanao zany selon amin'ny Bible ihany koa, ny Baiboly misoratra masina hoe aza mamono olona raha miresaka dahalo zao itsika. Aza mijoro vavolombelona andainga. Raha miresaka an'le 73 kilo zao tsika de misy olona atao bouclier alefa mialoha. Izay atao caricature hoe iny olona iny responsable fa lay tena responsable tsika ao anatin'ilay affaire. Sy ny sisa rehetra. De am'izay fotoana zay zany tena afaka miteny mihitsy hoe fitondrana tsisy ilana azy mihitsy fitondrana io. Ary misy jugement afaka apetrako amin'ny fitondrana io tsy mahomby. Fitondrana satanika. Tsy manao, tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Désolé fa vérité zany cracheko aminareo mpitondra zany. Ary ny mpitondra rehetra ny fandimby teo de manana an'izay tendance izay, manana an'izay orgueil fiainana izay, manana an'izay toe-po zay daholo. Désolé tompo fa par rapport amin'ny soratra masina no hitondrako an'izay jugement zay. De am'izay fotoana zay mitsara marina zany. Fa attention, atray zao hoe marina ny fitsarako. Raha miteny aho zany olona anankiray mpitondra sy ny fitondrana, mpangalatra, mpamon'olona, mpijoro vavolombelona andainga, ny séduction, resaka séduction de ny diversion ohatrany hoe efa fahoriana be iainan'ny vahoaka malagasy de ataony diversion lancena ny programme téléphérique, lancena ny projet miamia, lancena sy ny sisa rehetra zany afahana manodina ny sain'ny mpino zany. Mandaha mandeha ihany mandeha ihany mandaha ny vola rehetra afafan'ny banque mondiale makany am-paosy, makany amin'ny fianakaviana, makany amin'ny club politique sy ny famille politique rehetra. Fomba fiadin'ny mpitondra rehetra efa ny fandimby teo zany zany resako zany. Za tsy mivizy an'ny mpitondra hoe am'izao fotoana zao tsy manina koa na iny se sont visés am'izany raha fa zavatra misy zany. Fa ny mpitondra rehetra fandimby teo nizany izy de niaina an'izany daholo. Alatra, von'olona afahany naka-pouvoir, ny filalaovana ody, désolé fa misy zany, ny raisana petsapetsa amin'ny fikambanana miafina, association secrète. Ainareo ny tiako tenenina am'izany, ny Illuminati, ny franc-maçonna.
misy orona ambadika daholo misy zavatra virakiraina sy kirakiraina tontolo ara-panao ambadika reny fa rehefa misy fotoana afaka detailletsika eto zany. Mampalahelo fa virafirain'ny devoly Madagasikara. Zany rehetrarehetra izany dia afaka mitondra jugement. Ohatra hoy aho hoe mangalatra mpitondra dia afaka miteny amin'le mpitondra hoe io mpitondra io rangahy tena mpangalatra mihitsy aho, fa à condition za tsy mangalatra tsony. Zay le hoe mitsara marina ianareo. Raha mitsika samitsika mpino indray zany dia raha miteny rahalahy anankiray na rahavavy anankiray, anabavy anankiray hoe aza mitsangatsangy ajo ny tokantranonao hoe tiavo ny vadinao, ianareo lehilahy tiava ny vadinareo, ianareo vehivavy sy ny sisa rehetra, be moral be ao zany, sermona be mananatra zany. Fa izany tompoko amin'izay fotoana izay de izany voalohany modely tsy mpitsangatsanga. Ary raha mijery vehivavy de manana ny sentiment sy ny émotion, tsy mila azy any am-poko. Attention fa Jesosy Kristy nampianatra an'izany. Zany ohatra zany le hoe mitsara marina ianareo. Ary azadiny fa isika de itsara mijery contexte ngeza be hafa ihany koa zay. Dimension spirituelle ngeza be. Tsara an'ireo devoly reo tsika. Itsika no reny irakiraky satana reny, tsika no ijuger andreny. Ozongozonina ny herin'ny lanitra ary ny kitana iraraka. Misy message daholo paseko anatin'izany. Tsy manam-potoantsika hidetahena amin'izany fa miezaka manindrotsindrona kely ny vai isan-karazany ahafahan'ny lenana mipotsitra dia ahafahan'ny masonao mahita hoe tena marary izao tontolo izao, tena fa tsy amin'ny forme, tena ao anatin'ny phase terminale ka isika ty. Za de manaitra ny saitsika foana, za de manozongozona ny conscience anao. Je te secoue. Etsiketsihako anao mba tsy atoritsony amin'izao vaninandro zao fa tena za de miteny aminao fa tena ho avy tsy ho ela Jesosy Kristy. Ary zaza resaka aminao zao mametraka fanontaniana isan'andro isan'ora ny amin'izany. Raha ny zavatra misy fotsiny hoe premier dose, deuxième dose, troisième dose, quatrième dose lay après 6 mois, cinquième dose. Miprevoira sy ny prédire ny zavatra ho avy daholo reny. Na de mbola tsy exactitude ny zavatra tsy maintsy hiatra atsy ho atsy ary. Grande tribulation. Fa isika zao de ao anatin'ny contexte tribulation. De izany rehetrarehetra zany mandefa message ao anatin'izany, manaitra ny fisainantsika sy ny fijerintsika hoe aza matory re tompoko lahy, aza matory tompoko vavy fa izao ny fotoana amboarina ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Il faut renouveler toute chose. Efa ely Jesosy Kristy no nandondona tao ambaravarany fotsika. Indro mandondona ao ambaravarany fonareo izy. Raha misy mihain'ny feoako hiditra ho aminy ahy ary sakafo aminy ahy. Repas de communion. Jesosy Kristy miara misakafo amintsika. Ary izy ho atao amiko. Ao an-tranony ray isika. Tsy fantatro na sapanao ny sens ny valeur an'izany teny zaraiko zany. La izy mantsy raha ohatra hoe mitanisa verset fotsiny ohatr' zany isika. Dia matetika betsaka ny olona ny ao anatin'ny resaka pensée positif. Faly fotsiny. Hoe iray sakafo amiray, iary toetra amiray, mandondona ambaravanany fokotsy Jesosy sy ny sisa rehetra. Fa lay lanja ny teny. Ilay izay tontolo izay hoe mandondona ambaravarany fotsika Jesosy Kristy de miditra ao anatsika. Tena hoe misy fanamany eo amin'izay monde céleste izay, izay dimensiona izay. Fa raha mbola tsy tafiditra amin'izay zany ny état d'esprit impino. Mbola mijanona fotsiny amin'le misy verset tonoana anankiray de amen na misy verset tonoana anankiray alléluia. Resaka pensée positif zany hoe ny saiko no apakariko, ny tenako no ampifaliako fotsiny zany, asehoko, initiativako le izy. Fa tsy zay le izy, zay le fanarahana di miaraka amin'Andriamanitra, tsy zay le fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra mihitsy manokatra ny fahitantsika, manokatra ny masotsika, ny cinq sensatsika, ny fatsapatsika rehetra, de miditra ao anatin'ny projection amin'le dimension hafa indray sika. Tsy zao fiainana ianantsika zao. Tsy fatsapana amin'le cinq sensatsika fa tena fatsapana au delà mihitsy, fiainana koatra indray. Zay ny iainantsika. Ary izay no nahatonga ny interprétation bidon isan-karazany. Hoe raha nisy zany ny fatiolona
zay nampanaelo iaho tany apetsipolotra tsirono mandidy de miteny daholo ny émotion amin'olona pa raha mitahy io Jesosy ito izao Jesosy zany tsy mitako hoana ary fiangonana latsana faratry Jesosy zany ohatra zao lasa victimisation daholo zany ny parole fa ireny tenitenenitsika tsy mifanaraka am'le zavatra nolazaiko teo mitsara marina ianareo mitsara araka izay miseho sy ny sisa rehetra ireny de tadidio fa ireny rehetra ireny tompoko a de vainafo miangona eo andohatsika ary itsaranantsika rehefa ho avy ny vanim-potoana zany hoe ny zavatra zay tenenitsika zany de tsy misy ho afamaina am'renitsika rehetra fa ireny a no mamatotra atsika rehefa iseho isika ho an'izay mino zany mesazy resahako zany ny tsy mino moa mazava ho azy izy no malina be izy raha maneratsira sy manaratsy a ny teny ratsy a ny finoan'ny olona sy ny finoko a ny fifatorako a am' Jesosy Kristy Rahalahy Martiny mametraka fanontaniana izy a de valiko araka ny fatakarako le izy zaraiko ao anatin'izay izy azoko ambara hoe ozy hoe fanontaniana kely ozy izy rahalahy fotsiny fa zatao tompoko zany hiditra amin'ny vaksiny ve isika kristianina mialatsiny am'ilay question ozy izy fa somary natsidika ao kely teo zay mifandray indrindra amin'ny famatana amin'ny andro farany eny rahalahy Martiny za miresaka aminao zao a zany resahako 3e dose vo il y a 2 jours navita ny 3e dose hiditra amin'ny vaksiny ve isika be da be mihitsy ny kristianina no dans la trouille par rapport amin'ny question io nisy fotoana efa nizara teto hoe marika 666 fe ny vaksiny covid de nazavaiko tao anatin'izay hoe ny vaksiny covid dia mbola tsy mariky ny 666 fa mipreuvoir zany hoe mampahita mipreudire manambara mialoha ny apocalypse 13 satria mazava-be ngely apocalypse 13 mpandraisy ny marika ny andrina sy ny tanana de nazavaiko tao anatin'izay fanambarana izay zay fizarana misy video any aorina be any hoe ilay a marika amin'ny tanana dia resaka autorité le izy miasa ohatra hoe Jesosy Kristy eo an-tanakavanany ray de raha irosoko atrano zay fanazavana izay de ny agent ny satana ireo olona mitondra ny etikety fanaratsy rehetra satanika antibiblika antikristia sy manana fisainana sy fotokevitra tahaka izany rehetra ireo agent démoni rehetra de izy reny ny bras droit zay le hoe marika amin'ny tanany akavanany faharoa fanampin'izay de hoe amin'ny andrina la iandrina de resaka idéologie système naletika ao an-tsaina de tsy inona izany fa fotom-pampianarana ary zany mahatonga ny olona ho ate tsy mpino mahatonga ny olona ho anti mpanohatra baiboly mpanohatra an' Jesosy Kristy resaka fotom-pampianarana ary zany no anton'ireny religion be da be isan-karazany reny ny religion rehetra zany na de manana ny toe-pana araka an'Andriamanitra raha ozany baiboly kanefa mandany heriny iza moa le heriny Jesosy Kristy nombona teo amin'ny hazo fijaliana divinité an' Jesosy Kristy zay manana ny zanaka ny manana ny fiainana zay tsy manana ny zanaka ny tsy manana ny fiainana satria tsy manana n'Andriamanitra mitoetra ho aminy tahaka izay le fanazavana nazavaiko tao anatin'le hoe 666 fe ny vaksiny covid de raha miteny zany valina tsotra hoe 666 fe ny vaksiny covid mbola tsy atompoko reny resaka puce sy ny tariny reny mbola tsy izy fa mipreudire zany hoe tsy fotoana itsony zany zao atoritoritsika fa tena hoe efa seho atsika mivantana efa seho atsika amin'ny ainao manjery efa isan'andro zany manako ao amin'ny fahenotsika premier sens selon ny 5 sens atsika fahatsapana amin'ny maha-olombelona metafizika isika maheno an'izany foantsika fa ny olo-panano taitra
Ny olo-panany tsy matory ao anatin'izany rehetrarehetra izany, premier dose, troisième dose, hatramin'ny quatrième sy ny ho avy rehetra. Fa ho avy ny fanereny, grande tribulation. Zao ne mbola afaka manana soa mbola miaisy ny position fa somary ankolaka amin'ny lafiny rehetra. Izay ny antony ilazaiko fa hoe mbola tsy izy fa miprevoir sy ny prédire ny zavatra tsy maintsy ho afaingana ary tsy maintsy hiaina ny olona, tsy ahafahan'ny olona manana soa intsony. Ary zany tsy tokony atoritorytsika rahalahy sy ranapavy. Miverina amin'ilay sujet mihina fahafapo ny rahalahy Atsaina Martini, mpanompon'Andriamanitra mahafinaritra. Isika rehetra dia samy mpanompon'Andriamanitra daholo, ary zay ny ampahirezako atsika fa tsisy hoe za mpanompon'Andriamanitra na i pasteur ihany mpanompon'Andriamanitra na i évêque ihany mpanompon'Andriamanitra na i Cohen ihany mpanompon'Andriamanitra. Sika dia samy mpanompon'Andriamanitra daholo ary mampahery atsika ahery sy hitafy ny voninahitr'Andriamanitra, hitafy soratra masina, hitafy ny sitrapon'Andriamanitra, ahafahantsika miaina indrindra miseho ny fiainatsika izay mampanompon'Andriamanitra atsika izay. De rehefa nisy zany interprétation bidon à travers an'ilay faty olona tao amin'ny betsipolitra tsony mandidy, de nazavaiko teo hoe tokony hisy ho enquête judiciaire malgré fatatsika ny état malagasy à la hauteur ave zany sa il sera koa zany raha ohatra hiditra am'izay enquête zay izy misy tombotsoa hoe zany, bref boucler koa ny interprétation iny. Fa isika pino, il faut se remettre en question, mila manao remise en question isika. Amaky baiboly vetivety sika, amaky teny soratra masina sika, ahafahantsika hoe ahoana zay tokony remise en question tokony ananatsika foana izay toepo zay, isika velona indrindrandrindra. Nisy fotoana teto ny teny hoe tadidio fa i Satana rehefa misible aloha dia tsy ny olona efa azy no sibleny, tsy ny olona efa adeptany, olona efa agentany, ny olona efa omeny plaisir à tous les jours, sy ny olona efa omeny vita fanekena aminy, pacte aminy, tsy reny, tsy miasa saina amin'ireny intsony izy fa fatany destination reny, fa izasy ianao. Itsika zay pino kely innocent ao anaty sincérité, isika zay pino ao anaty dogme sy ny religion isan-karazany avy, izay entre nous hoe ny tongotsika zay mbola misabaka, surtout hoe premier pas makany amin'ny fiainana Jesosy Kristy ary miaina eto amin'ity zao tontolo zao ity, zay lay pas anankiray, zany hoe sady atsika no oatra ety amin'izao tontolo zao ity no atanao fahoriana. Isika zany zay te hivoaka tena cible ny Satana isika, proie ny démoni isika, proie ny devoly isika, ary zay ny zavatra misy tao amin'ny fiangonana betsipolitra. Tsy tao ihany fa tous les jours Satana te mandehandeha mihitsy ny caméra iny 360 degré. Iza indray no asiko, iza indray no cibleko, iza indray no petahako, iza indray no aringako, iza indray no sy ny sisa rehetra. Ary tena exploit ny Satana, victoire ny devoly démoni rehefa hoe pino izany lava, ary zay ny trangana izy teto. Hoe io zany fiangonana katolika anankiray, za tsy miditra amin'ilay dénomination any katolika hoe reto avy biblika, reto pedabetsy biblika, mariologie sy ny sisa rehetra, mbola tsy hiditra amin'izay aloha isika. Betsaka ny fahavetavetana, filalaovana karandò, fitetezana fatin'olo masina entina mandendeha gauche à droite, tsisy biblika daholo zany. Mety tezitra ianao maheno an'izany, teniko zany, fa hoe resaka relika hoe miaina voninahitra sy ny sisa rehetra, tsisy biblika izany. Mialatsiny amin'ny message passé koa aloha zay. Fa eto dia miteny amintsika zany manohy an'ilay fanazavana nampidiko teo hoe proie Satana isika, tena cible ny Satana, ary exploit be any démoni zany hoe io misy fiangonana tratrany, io misy fiangonana lavina, io misy évêque sanatrin' zany, pastora matin'ny Covid, io misy pino, izy mianakafo tonga dia naripako tao anatin'ilay fiangonana alefako ny varatra. Za aloha tsy sura hoe Andriamanitra, sitrapon'Andriamanitra nisy onjany rehetrarehetra any. Bref, mety ho sitrapony ihany koa. Zay indrindra no makitsika amin'ny baiboly. Amaky teny soratra masina vetivetsika, Jaona 5:5. Andiny voalohany, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy,
Atsiditsidy kely eto aloha izy fa rehefa voetsika mbola ijeriny Luka 7:12, andiny voalohany faharoa fahatelo faefatra tena napotsiratsika ny zava-miafina ao ambadiky ny tranga tahaka an'ireny akatsika à peu près hoe ahoana ny tokony ho fitondrantenantsika sy ny comportement antsika ny tokony ho fiainantsika surtout atsika velona manoloana ny zava-misy sy ny asika ny devoly romotra vehivavy iteraka fanaintaina ny vehivavy iteraka zany le événement iainantsika tsy tokony atoritoritsika. Jaona toko 7 voalohany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary nandalo Jesosy soromanto hoe nampahiratany Jesosy andra lehilahy teraka jamba. Ary nandalo Jesosy dia nahita lehilahy jamba hatry ny fony voateraka. Toko faharoa. Ary ny mpianany nanontany azy hoe raby ao, iza moa no nanota? Tanareo amin'izay sahady le fisainantsika de nature humaine. Tonga de any zany ny réflexion atsika. Iza moa no nanota raby ao? Io lehilahy jamba io va sa ny ray aman-dreniny no de ateraka jamba izy? Jesosy namaly hoe tsy io lehilahy io no nanota na ny ray aman-dreniny fa ny anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Ainsi de suite de naneho ny asan'Andriamanitra Jesosy Kristy. Jesosy Kristy zany eto Messia mpamonjy zanaka lay tokana maneho ny asan'Andriamanitra miresaka divinité zany lay asan'Andriamanitra naseho an Jesosy Kristy. Raha vakitsika mitoy am'izay io Jaona toko 7 de nanasitrana n'lay jamba teraka tany ekipondreny Jesosy Kristy. Nakafety izy de naseny no sasany teo amin'ny renirano Siloama sy ny sisa rehetra de niratra ny mason'lay jamba de niteraka émotion, niteraka réaction, niteraka fana manaitaina tahaka ny vehivavy iteraka fanaitaina nanaitaina ny fariseo sy ny mpioky rehetra tamin'izany de nikendra ny Jesosy Kristy sy ny sisa rehetra. Fa verenatsika le hoe ny mpianatra nanontany azy hoe raby io, iza moa no nanota? Petraka zany ny fanontaniana eto. Misy an'iny tranga atao betsi-politra tsorono mandidy iny. Fa ahoana ary zany? Anga moa Jesosy Kristy tsy ao amin'ny fiangonana io. Mpanota zany ve io fiangonana io? Mpanota ray lavaka ve zany ny ao betsi-politra, ny ao tsorono mandidy? Tsy mamelo ve zany ny fiangonana katolika? Zay la réflexion humaine. Zay la fijeritsika selon ny nature atsika amin'ny mahaolona atsika. Miaraba raha latolotra raha mahazo manana malala da iny Jesosy Kristy manokana ianao. Afaka jerenao ny vidéo rehefa avy eo raha somary taraiky ianao fa tsy manenina. De mamerina manona ny fiadanana Andriamanitra manakaripasoavana. Amen. Mibanga amintsika rehetra. De raha mandinika tsika ty amin'ny réseaux sociaux sy eny amin'ny fiarahamonina rehetra eo amin'ny misy anao fotsiny jereo fa isaky misy zavatra sy tranga kely miseho amin'ny fiainanao fa ny jugement ny olona, ny préjugement ny olona, ny évaluation ny olona, ny critique ny olona selon ny fisainany sy ny fieritreretany, ny fiapangany ny olona, fitsarana. Resaka fitsarana tany amin'ny fampidirana. Mpanota ve le mpiangona tao amin'ny Luka, mpiangona tao amin'ny betsi-politra. Oui. Lamesa atao ve nisy fotoana ny teny teo hoe ny lamesa atao ve satanika, ny arbre de Noël atao ve tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ny Père Noël atao tsy maintsy nisy an'izany rehetrarehetra zany fizarana bonbon ny zavatra naseho rehetrarehetra atao ve tena hoe tsy mifanaraka tamin'ny sitrapony. Zay zany le réaction humaine. Fa isika nefa alohan'ny idirana amin'izay réaction zay alohan'ny itondratsika an'izay jugement zay de ity foana ho any tsara apetrako. Ny zavatra zany zay tsy aseho an'Andriamanitra tsika, tsy apetraka Andriamanitra taopotsika, tsy ampalalana Andriamanitra tsika de aloha tsy miteny la lasirana. Za zany de miconseiller atsika amin'izany vantoana satria ny tranga eto raha ity Jaona toko 7 ity la nivakitsika voaingana kely teo de mazava ny tenin' Jesosy Kristy hoe tsy io lehilahy io izy no nanota
na ny ray aman-dreny fa ny anehoana ny asan'Andriamanitra. De attention ihany koa nefa vice versa am'izay, tandremo tompoko, averiko tsara ary tsindriko tsara hoe tandremo ny resaka pensée positive fa ahoana moa ty resaka pensée positive ity? Tsy haiko nareo zao raha ohatra efa naheno ny toritenin'ny Jossmeyer. Jossmeyer zao rehefa mitoriteny de tsisy resaka baiboly zany mihitsy ny azy. Tsy jamais misy verset biblique. Fa tonga de fampakarana ny moral anao, tonga de hoe ohatrany hoe misy équation zany de misy résultat de misy formule. De tonga de enarany iny formule iny de io misy problème de izy mahay am'izay formule zay, expert am'izay formule zay izy. Manana doctorat ny amin'ny daholo formule de toutes les problèmes zany efa misy formule hainy tsara miresoudre fan'izay. De mitehaka am'izay ny olona. Amen, alleluia. De izany daholo ny ataon'ireo fiangonana rehetrarehetra ireo. Tahiny ianao, petraka eo anoloanao ny fitahina sy ny fiainana. De maiza misafidy ny fitahina sy ny fiainana, ozina sa fiainana, any amin'ny Deutéronomia. Fa tsy ampahafantarina le olona koa, tsy fantatry le olona, tsy misokatra akory ny masony, fa ny olona ngera misokatra ny masony olona, misokatra ny fatsapan'ny olona, ny fahitan'ny olona hoe ozina, tena hitany mihitsy hoe io. Tafiditra am'izay dimension zay izy. Tsapany hoe tena izao vala iozina. Misokatra am'izay ozina izay, ny atin'izay ozina izay, zay natiorany ozina izay ny fahatsapana. Fa za miteny aminao fa tsy mila an'izany hoe fitahinana sy ozina apetraka eo anoloana zany akory. Fa tonga de à tout prix il cherche la bénédiction, mitady ny fiainana izy. Makany amin'ny fitahina izy. Satria hitan'ilay ozina fa tena danger imminent, hitan'ilay ozina atsapana. Fantatry ny conscience-ny, reny, tena hoe iainany mihitsy. Zay le fiainana izay de tahaka an'le fanehoany Jesosy Kristy amin'ilay mpanakarena sy Lazarosy. Fa i Lazarosy sy mpanakarena fony tetehantany izy, mbola tsy nafantatra n'izany degré dimension tao amin'ny séjour de mort zany. Fa rehefa tafiditra tao izy, de le mpanakarena tena natsapa mihitsy. Teneny Lazarosy izy mba hanatsoboka ny tanany eo aminy. Fa tena mangetaheta mafy aho izy, tena hoe mafy be zany souffrance aty zany, tena mireda. Nefa mbola resaka séjour de mort eo. De izay fahatsapana izay zavatra naseho an Jesosy Kristy, izay zany Jesosy Kristy eto mahita de mampiseho miteny, milaza fanoharana amitsika. Fa isika zany tsy lazaina. Fa isika koa de misokatra ary mahita an'izay fiainan'le Lazarosy mpanakarena izay. De raha mahita an'izay tsika, de tena conscient raha lasy fanabava. Tonga saina itsika hoe io misy fiainana, io misy ozona. Fa za samy teny aminao. Fa tena manginy vavatsika io amin'le resaka hoe amen, alleluia, tahiny ianao hoe nafinaritra be ny toriteny rahalahy diloilo na sy ny sisa rehetra. Fa tonga de mangina daholo zany émotion zany, mangina daholo zany sentiment zany. Satria tena hitanao mihitsy ny vérité. Et en esprit en vérité. Zao ozy Jesosy Kristy, Andriamanitra tsy toa, de mitady olona fatratra hivavaka amiko, amin'ny fanahy sy fahamarina. Manipy message am'izany raha lasy ranabavy. Raha ohatra zany ny teny hoe, mialatsiny hiteny an'ity, hoe mampanahelo ny état d'esprit ny église, ny mpino, ny fiangonana am'izao taonjato iainantsika izao. Mandinika zany l'église primitive, ny apôstôly sy ny mpianatra, degré spirituel tam'izany. Ny fiangonana fito atao Asie Mineure, ny kristianina tany Antioka. De ny état d'esprit ny fiangonana am'izao. Za zany tena malahelo hoe tena kivy. Mitsidika am'ireny ohatra fiangonana chaîne reny ianao, mitsidika am'le fiangonana mpameno antsonjobe sy kianja manara-penitra isan-karazany malakama sy za tsy miteny hoe izy rehetra, fa ny akamarony zany de tena hoe mampanahelo ny mpino fa tsy misy mpiandry. Viravirainy ambodi. Mbola tsy resaka an'le esprit isan-karazany hoe alaina any Afrique du Sud de mélangenao anatin'ny culte sy ny rita rehetra de
mandeha am'izay ny esprit occultisme mitsoka ao anatin'ilay izy ny spiritisme ny zavatra ohatran'izany de ianimena an'le culte de misy am'izay ny cinéma isan-karazany misy am'izay ny acte hypnotique misy am'izay ny fampatoriana-pino fanjerana-pino za tsy miteny hoe izy rehetra fantatro fa be da be ny susceptible am'izany zavatra resako zany ajano koa fa mety andratra fon'olona be da be le izy fa raha mandinika kely fotsiny zany le pino hoe toy ny animena ao anaty spectacle tanareo ohatra hoe misy cinéma zao ny olona mandeha zany ny cinéma io cinéma io tsy zavatra marina andesahanao anatin'io cinéma io milaza amiko nareo raha cinéma vite zany cinéma ao inspiré sur le fait réel izany satria ny cinéma rehefa inspiré na fait réel de tsy de be mpijery misy resaka commerce zany ao ambadika eo Dieu de Mammon esprit de séduction on va te séduire alaina fanahy ianao de ho pisitraka sy mpiankipo ary betsaka no mitomany rehefa mijery cinéma raha tsy razany be Titanic reny tsika pedabe ny olona mitomany tao anatin'ireny de ainsi de suite amin'ny football firy-taona tamin'ny coupe du monde tany Brésil nisy an'le namono tena be da be resy Brésil resy ny France sy ny sisa rehetrarehetra manimba zavatra sy olikansa sy ny zavatra ohatran'ireny faty olona atao mamasina fa nitsaka hijery parea mbola tsy tonga saina aveo anao am'izany zany zavatra rehetrarehetra décortiqueko fohifohy aminao zany enjana be ny esprit miasa eto amin'ity zao tontolo zao ity fa za zany tena miteny amintsika hoe io tompokoa saina misokatra io fahitana misokatra io raha mbola tsy mahita zany ianao mahatsapa n'ilay dimension naseho an Jesosy Kristy hoe fiainana sy ozina Lazarus lay mpanakarena mbola miaino tantara fotsiny ihany ianao tahaka an'le niteneniko teo hoe mijery cinéma passive de mahazo tsirona anao de aveo anao izay anao miteny tena tsara na miny film iny tena zao na miny film iny tena nafinary fa mandeha ny fotoana de maty any ianao ho faty any isika ho faty amin'ny fahotantsika isika mandeha ny amour gloire et beauté le acteur atao sy le actrice tao efa matimaty daholo efa acteur sy actrice hafa daholo no fa misy olona tena eo foana izy manaraka ny série io izy fa izy tsy conscient mihitsy hoe lainga ane tantarainy io manomboka any amin'ny série 1 hatrany amin'ny série famille lainga daholo ny tantarainy de ohatran'izay le fomba fiasan'ny devolo zany ianao passive tsy tonga saina mihitsy ianao amin'ny zavatra misy eto amin'ity izao tontolo zao ity fa meno devolo plaisir meno devolo fafinaretana fa raha mbola misokatra kely fotsiny fahitanao hoe ay za ty tantaraina lainga ay za ty omena plaisir fotsiny ay za ty resaka animation fotsiny ty culte atao mitsonjo be ity ay fampifaliana fotsiny ty olona menjerazera ity ay zao fotsiny ty resaka rano voasina ity ay ty sisuselasyny teboka kely be da be 3 points de suspension ty resaka lourde sy ny sarindosiny zavatra rehetrarehetra ohatrany za tsy miteny hoe ratsy ho azany fa mila ny sainao sy ny masonao misokatra misy mila ny fahitanao misy voilina mila miala ody maso mifidiana ody maso amiko oziny Baiboly oziny Jesosy Kristy oziny fanamasina mba hiratany masonareo fa nareo ane ilay mitanjaka nareo ane ilay ory izany ilay ory zany ilay mitanjaka zany ilay ferena nefa milaza ny tena ko manan-karena zay magravy an'ireo religion rehetrarehetra reo magravy an'ny mpino hoe religieux ry havana message daholo zany ampitaiko amintsika izany de mazava be ilay Jaona toko fasivy ny raisiko ohatra teo hoe tsy ho lehilahy io nanota na ndray aman-dreniny mila fantatsika zany ny detay ao anatin'izany tsy hoe Jesosy Kristy io roa reto miteny hoe tsy ho lehilahy io nanota na ndray na ny reniny de misezira an'izay verset zay isika zany mantsy ny zavatra hita misezira an'izay verset zay ny mpino fa tsy miremettre en question akory izy to de mpanota ary aho inona ny zavatra tsy mifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy voaefako tsy nitanterahako mila ifonako ibebahako fa de tonga de maka verset fotsiny de hoe io misy verset afaka akaparena am'ilay fesitrangany ny seo tao betsipolitra tsy noho ny mandidy de atao bouclier ohatran'ny olona rehetra miseho eto amin'ny Facebook manao témoignage sy ny olona rehetra milaza azy hoe
fahasoavan'Andriamanitra no natoy zao de sady misafiraperaka izy sokafany kely ny akanjony de aseho an'le nono mitresaka kely etsy sy le lehilahy manao bokona be sy ny sisa rehetra zany esprit de séduction fa alay fotsiny verset de poravara ny zèle sy ny sisa rehetra ny craché vérité afa tsy maninona zay tezitra tiako tenenina am'izany rehetrarehetra izany de hoe raha namaky ny jauna toko fahasivy zany tsika teo de mila fatatsika ny tranga ny seho misy olona zany en lien en communication manana intimité amin'Andriamanitra surtout ny fianakavian'ireo victime ary malgré ny olona efa victime atao amin'izany toerana izany tao Tsoromandidy indrindra ny évêque Gabriel Nandriana tenena mila mametra panontaniana hatrany amin'ny okrade hoe ahoana ary ty fanompoko ty mialatsina fa entre mpanompotsika manipy message zany eto tsisy manompo devoly fa mpanompon'Andriamanitra daholo tsika rehetrarehetra mpanompon'i Jesosy Kristy aloha tena manompo an Jesosy Kristy miady am'izany eto tsisy mpanompony devoly zany eto de ny afatra hoe anakatonako an'ity jaona toko fahasivy ty afahantsika mandinika indray ny Luka toko 17 zay tsy avetivety rehefa fa mandeha be ny fotoana de hoe tsy afaka zany tsika maka veriverse akatsika position danger mamitaka an'Andriamanitra tsika am'izay fotoana zay voalohany tena tsika efa vitahatsika zany rehetra zany de vokatry ny tsy fahitatsika tsy fahatsapatsika tsy hitatsika lay dimension hoe fiainana sy fahafatesana Lazarus lay mpanan-karena teo mampalahelo nge fa raha mahita an'izany atsika conscient ny amin'ny zavatra misy rehetrarehetra ary misy fotoana nampianatra teto ny zarany hoe tandremo fa ny zavatra rehetra zay ile atsika de misy esprit mianime azy ho avy zao ny 31 décembre Saint Sylvestre fa misy esprit mianime azy ty fety ny farataona ty fotsiny Dieu de mamoana hitatsika ny resaka culte ny vola ao anatin'ny farantaona ohatr'izao ny voizina ny chocolat ny sapin ny dadabe Noël misy esprit mianime be dabe ao anatin'ireny de misy fotoana nazava hoe na io dadabe Noël io fotsiny ary io dadabe Noël io fotsiny ihany ary Père Noël manome grâce ny ankizy zarina am'izany ny ankizy am'ilay alalan'ilay cadeau ka na méchant lay ankizy na ditra sy takan'izany lay ankizy fa dadabe Noël zany toy ny hoe mpamela heloko manome cadeau de le cadeau ara moa d'ailleurs ny ansasany tsy dadabe Noël fa ny ray aman-dreny mametraka azy eo amin'ny sapin culte daholo zany rehetrarehetra zany rita misy fotoana efa niresaka ny fivavahana tamin'ny Mitras teto voatsely voaingana izany fivavahana tany amin'iny faritry persianina iny ny andohany ty resaka Noël ity de nazavaiko tao anatin'izany ny esprit Noël tsy misy Andriamanitra fa marinan'izay sy Noël hoe natalisy tena hoe teraka ao am-potsika Andriamanitra jeremo ny vidéo any orina ihany koa zany rehetrarehetra izany entiko ilazana aminao fa on n'est jamais à l'abri fa satana zany il souffle mandefa ny souffle maloto eto amin'ity zao tontolo zao ity izy eto fiatsika amin'ny tous les moyens mihitsy ary zay le hoe amin'ny fatezerana lehibe satria fatany il est conscient fatany fa efa kely sisa ny androny endrinan'izao tontolo zao nge efa voatsary efa fatany destination ho afatotra izy ho any amin'ny fitomanina sy fikotrohanify de zay mahatonga azy tena hoe manaitaina vehivavy teraka vehivavy mahay an'izany de zao ny fiainana ianatsika hoe am'izao vanim-potoana faran'izao 6e jour idirantsika amin'ny sabat 7e jour repos melohan'izay ozongozonina ny eran'ny lanitra ny kitana iraraka eny tompoko zay ny amin'ny jauna toko fahasivy iny tsy io lehilahy io no nanotana ny ray aman-dreniny fa ny anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy za tsy hiteny eto hoe izay lay tranga tao betsipolitra hoe sitrapon'Andriamanitra ny anehoana ny asan'Andriamanitra non akio tsara ny contexte fa lay jamba teto nasitraniny zay lay asan'Andriamanitra naseho tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tsika moa mino fitsanganana amin'ny maty aferiko ihany hoe zaho tsy teny anao conclusion budon hoe ny anton'ny zavatra nisy tao betsipolitra zay nampanahelo tao Tsoromandidy varatra ny latsaka ao anatin'ny sasakalina de hoe ny anehoana ny asan'Andriamanitra non tsy miditra am'izany
fa ny tena insisteko de le hoe dinio ny tenanao, aoka hisokatra ny masom-pananao, aoka hisokatra ny fahatsapanao, on n'est jamais à l'abri. Fa nambola any anaty fiangonana ary ianao, ça ne veut rien dire. Tsy hoe io fiangonana bâtiment io antibal, Efesianina 4:4, hitafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra rehetra, manomboka any amin'ny loha ny tratra, ceinture de sécurité, ny chaussure de sécurité, protège tibia, tout et tout. Fa ny rahantsika nahita, afaka ciblen'ny satana tsara tsika na mbola ao anaty dénomination sy ao anaty bâtiment. Fa any amin'ny Efesianina 6 vakio misy an'izay hoe fiadian'Andriamanitra rehetra, ny aroloha, ny bouclier, ny aro-tratra, ceinture de sécurité hatrany amin'ny chaussure de ny vatana rehetra voary. Averiko farany hoe tsy fiangonana bâtiment sy ny resaka dénomination ana religion, ny fironana amin'ny antokom-pinoana, izany no hiaro atsika amin'ny zavatra isiblen'ny satana atsika. Ary satana hoa de isika ny tena kendreny. Mbola averiko daholo zany rehetrarehetra zany. Misy sainatsika zany. Fakitsika ny Luka 7:10 marabarana atsika azy Luka 7:10. Andininy voalohany 2:7. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ny amin'ny Galiliana sasany izay ny vonona sy ny fanoharana ny amin'ny aviavy tsy namoa. Ilay fanoharana ny amin'ny aviavy tsy manina jantsika any fa ny amin'ny resaka Galiliana ity no hitondratsika ohatra sy lesona fanazavana ao amin'i Jesosy Kristy. Ary tamin'izany andro izany, nisy ny sasany teo izay nanambara tamin'i Jesosy ny nanjony Galiliana izay naharoaron'ny Pilato tamin'ny fanatiny ny rany. Quelle abomination grave zany fatatsika tsara hoe nanao ahoana ny tanjaky Pilato zany tamin'izany vanim-potoana. Iza no topoin'ny Pilato tamin'izany vanim-potoana zany. Tsy miresaka an'le fanjakana efatra aloha tsika, ny liona sy ny bera sy ny sisa rehetra, fa tafiditra tao anatin'izany ny fanjakana romanina tamin'izany vanim-potoana zany. Daniel zay boky zay zay message atsipiko aminao zay. Ary tamin'izany andro zany eto de tena hoe ndrany olona ilay Galiliana zany tena ararona amina abominable be zany. Fatatsika hoe ny raha zany tena hoe sacré ao anatrany Andriamanitra, misy aina. De tia anaitra ny sainao eto hoe ato zany misy an'ireto ain'olona ireto 12 morts, peut-être plus, je sais pas, j'étais pas sur place. Fa tena hoe miaroaro ao anatin'ny abomination. Inona moa le abomination eto? Misy zavatra atolotry satana, fahafatesana tsy avy amin'Andriamanitra. Ary noho ny fahotatsika de tsy maintsy ho faty daholo tsika, fa fahafatesana mitambiny miota. Ary zay ny antony résurrection, fanananganana amin'ny maty. De eto misy an'ity culte mandeha ity, tao betsi-politra tsy rono mandidy. Fa ao anaty culte mihitsy, ao anatin'ilay adoration, ao anatin'ilay célébration, ao anatin'ilay rita mihitsy fankalazana ny hoe sasak'alina 24 décembre. Fa ao mihitsy ny tonga de misy aina atolotry satana. Zaho de manaikitra ny fisainatsika sy ny fieritreretantsika foana fa isika on n'est jamais à l'abri. Ary surtout zany tsika hoe ao anatin'ny fotoana mampalemy atsika, efa nanipy an'izay message ihany koa, ao anatin'ny fotoana mampareraka atsika, ao anatin'ny fotoana ohatra hoe lavo isika, ohatra hoe misy fotoantsika hatramin'izay ohatra hoe 6 jours tsika tsy tena voatandritsika daholo zany ny rehetrarehetra, fa 7e jour tsika lafo tamina tovovavy ray, jangajanga ny aran'andro tamin'ny tovovavy iny. De lavo amin'iny tsika, eo le satana misible atsika. Au bon moment mihitsy, amin'ny timing na ikendreny atsika, fa tena vitany amintsika. Miala amin'ny anaran'i Jesosy zany. Fa isaorana ny tompo fandriamanitra de miaro atsika foana amin'izany rehetrarehetra. Ary zany foana ny tokony hametrahantsika ny fiainatsika isan'andro, isan'ora, isa-tsigondra eo anatrehan'i Jesosy Kristy raha azo atao à tout moment.
de raha petraka zany ny fanontaniana de hoe lay olona tao amin'ity fiangonana ity ve nanahoana ny état d'esprit, nanahoana ny fitondran-tena, nanahoana ny fahatsapany, sa de lay mijery film fotsiny pasiva amin'ny arbre de Noël na mandeha rehetrarehetra io. Fa zasa miteny aminao fa raha vao tsy nisy zay connexion sy lien miorina tsara tao amin'Andriamanitra izay, fahatsapana izay, ka raha tsy niaro Andriamanitra tamin'ny vanim-potoana ny sehoan'ny loza. Fa zay rehetra tsy conscient an'izany tamin'ny fe sy ny zavatra niseho tamin'ny vanim-potoana ny taiminina ny kendreny devoly azy, de hainao ny toyany. Mampanahelo, zay ny zavatra misy, je crache la vérité. Ambarako anao amin'izany ny zavatra misy. Toizatsika amin'ny famakiana ilay Baiboly, Luka 4:7 teo. Ary tamin'izany andro zany nisy sasany teo izay nanambara tamin'i Jesosy ny nanjony Galileana izay naroarony Pilato tamin'ny fanatiny rano. Devoly manatitra ho an'ny demony ato hoe Pilato. Fatatsika hoa Pilato imazany Satana mpanapaka tamin'izany vanim-potoana zany, izy nanomba an'i Jesosy Kristy, niaraka tamin'ireo grady jiosy tamin'izany vanim-potoana zany, nandatsaka ny rano Jesosy Kristy, de misy Galileana eto fa le rano le Galileana mihitsy no alainy aroarony ato ny fanatitra ho an'ny demony. Abominable be zany hoa. Be da be ny interprétation azotsika ambara amin'izany, efa nanambara teo mikasika an'ilay tranga tany Betsipolitra Tsirono Mandidy iny. Andiny faharoa, fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe ataonareo vafa ireny Galileana ireny no mpanota mihoatra noho ny Galileana rehetra, satria nozoy ny zany zavatra izany izy, tsy ao izao aminareo fa raha tsy mibebaka ianareo de horingana tahaka azy koa ianareo rehetra. Zavabe zany teny Jesosy Kristy zany. Tsy misady resi amin'ilay Galileana, nalainy Pilato ny rano, nalainy Pilato ny ainy, no aroarony nataony fanatitra abominable ho an'ny sampy zay niankofa amin'ny Pilato tamin'izany. Tsy nisady rese tamin'izany tony Jesosy Kristy, satria fantatra Jesosy Kristy fa ny momba ireny rehetra, ny olona ireny Galileana ireny de efa conclu, efa vita. Ohatra ny tranga tato amin'ity Betsipolitra Tsirono Mandidy ity, ty fiangonana katolika ity, efa vita ny momba azy reo 12 moro reo, efa tsisy azo ataony ninona tsony amreo. Fa raha tsy mibebaka ianareo, raha tsy mibebaka sika rehetra, fa sao de verinareo fa reo ny mpanota mihoatra lavitra noho ianareo izy Jesosy Kristy. Sao de mba izay le tranga koa mezaka zany mamafy fo isan-karazany afatsika misaintsaina. Fa itsika hoa de nature humaine tonga de maika foana ijuger, maika icibler, maika anakiana, maika anaratsy, maika. Misy fotoana tany aloha ny teny hoe raha mitsatsika de oka ho marina ny fitsaratsika. Zay mitsara zay nefa de tadiova maka ny toeran'ny président de jury sika, Andriamanitra tsy to, ny avocat Jesosy Kristy, na le avocat Satana, à la place n'ilay victime, reto olona 12 mort. Zay ny atao hoe fitsarana. Razavaina fohifohy. De misy ny didim-pitsarana voaka amin'izay hoe meloka, voaka amin'ny verdict, afaka mandat dépôt aloha na sy sisa. Bon, mandat dépôt zany mbola tsy fitsarana zany, fa matetika ny olona lefa ny mandat dépôt aloha de zay vao mandeha ny fitsarana. Ao Madagasikara misy efa mandat dépôt efa 70 taona na tsy fantatro mandrapahafatiny mandat dépôt foana. Bon, fitsarana ny Madagasikara iny fa iverenako ilay Luka 4:7 teo hoe sao de veritsika ara fa mpanota lavitra no enao mitatasika eo Facebook io hoe fiangonana katolika zany tsisy ilana azy zao sy ny sisa rehetra. Miezaka zany mampatonga saina fa na de mpanota ary reny olona ireny, efa samy nanota avokoa itsika, tsy misy manana voninahitran'Andriamanitra. Fa izany mahatonga atsika hoe racheté no fidiny Jesosy Kristy tamin'ny rano indray. Lesona hafa ihany koa zay. Fa sao de isika sy tonga saina isika ny tena mpanota lavitra noho ireny olona ireny. Zany zavatra resahako anao zany mo tsotsapanao mihitsy zany, tsotsapatsika le izy malgré tsotsapan'ny mpitondra fiangonana anankiray zay tena zavatra misy zany. Misy fiangonana mpitondra fiangonana zao teneninao zavatra tsy mety fa izy misirisira. Ary ianao ndray mahazo tsiny satria le zavatra anao zavaiko teo hoe resaka Lazarosy sy ilay mpanan-karena tsy misokatra ilay maso pahitana. Fa sao de isika mila misokatra amin'izay zany ny maso pahitantsika. Jereko zany ny tenako hoe sao de izara ny mpanota lavitra noho ireo pino tao amin'ny Betsipolitra Tsirono Mandidy ireo.
fa izao fahavelomako zao. Izao tokony mbola manao remise en question mametraka fanontaniana indray. Mila manavao ny fomba fanimpoko sy ny fitondran-tenako indray amin'ny Jesosy Kristy. Mamperitreritra io Luka 7:10 satria Jesosy Kristy tsy misadresse amin'ny Pilato, tsy misadresse amin'ilay victime galiléenne, fa misadresse amin'ireo olona velona, indrindra ny mpianatra, ça veut dire isika mpanara-dian'i Jesosy Kristy. Fa sao dia tsika raha lasy ranabavana mpanota lavitra no loatra ireo olona ireo. Tsara petrakintsika izany fanontaniana izany, tsy maninona. Mila mandeha ny tena isika, mila misaintsaina isika, mila mieritreritra isika ny amin'ny zavatra misy. Amaranako azy dia tandremy tompoko fa ny vanim-potoana farany taona tahaka izao dia mahery be mihitsy ny esprit any devoly. Maninona no miteny an'izany? Za tsy hoe manindraindra devoly manonona ny rany Jesosy Kristy, manonona ny fahatsarany, ny gloire an'Andriamanitra, fifandraisantsika amin'Andriamanitra, mapotipotika an'izany rehetrarehetra izany. Fa raha ho azavaiko le hoe maninona no miteny fa mahery be mihitsy ny fanaratsy amin'izao varantaona izao. Dinio fotsiny zavatra misy. Noël tsy misy Andriamanitra, araka le fanazavako tany amin'ny vidéo anankiray. Dia ny zavatra voizina amin'ny haino aman-jery rehetra dia izao tontolo izao ny fitafy ny Père Noël, personnification, olona foronina, plagiat, petit papa Noël qui descendra du ciel. Tsy mamperitreritra anao ve zany? Hoe izany avany an-danitra, tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy avany an-danitra. Ankoatran'i Jesosy Kristy dia tsy ilay Satana nazera avany an-danitra teo amin'ny voninahiny. Zany rehetrarehetra zany ampilazako aminao fa hoe ao anatin'ilay farany taontsika misy esprit miaina qui anime fin de l'année. Zay esprit zay mianome Noël sy ny farany taona ny Saint Sylvestre. Pourquoi hoe Saint Sylvestre? Amiko aloha tsy misy masina afa-tsy Jesosy Kristy. Zara zany tsy adiko hevitra zay. Pourquoi maninona no miteny hoe zao farany taona zao miaina be, miovitrovotra be mihitsy ilay esprit tahaka ny vehivavy telo. Dinio fotsiny zavatra misy reny resaka Francia ireny, Général Seig. Be da be ny olona ngeny tsy mametra-panontaniana amin'ireny hoe mananjina ny ranontany sy ny sisa rehetra. Samy manana ny version any daholo zany ny olona. Hoe surcharge ny bateau. Pourquoi zany le bateau surcharge foana nandritry ny taona fa amin'izao farany taona zao izy nindrendrika. Za zany détail rehetra tsy misy mandehandeha fotsiny zany eo amin'ny fiainako fa je remets en question moi-même. Petraka foana ny fanontaniana. Ilazako aminao fa hoe izao farany taona zao, rehefa farany taona tahaka an'izao mahery be la esprit any devoly, andringana, amono, andrava, anapotika, ikendry anasy ianao surtout rehefa hoe ao anaty faiblesse tsika. Ao tsika ny tena profite mihitsy amin'ny taiminina zay fatany tsara fa lavo atsika. Ary zany tsy maintsy ametrahantsika foana ny fiainam-panahintsika amin'Andriamanitra tsy toa. Ary tokony ho zay. Inona ihany koa no entiko anam-porofona fa hoe miofitrovotra be mihitsy le fanaratsy rehefa farany taona zao. Ny organisation ny fetara rehetra, ny resaka boîte de nuit, ny resaka sexisme, ny deux de mamoana, l'ancienne daholo ny karazana produit rehetrarehetra, ny publicité abominable rehetrarehetra. Zavatra rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tena hoe mahazo vana mihitsy rehefa farany taona tahaka izao ivelan'ny vakitrano. Ny devoly tsy ho avy raha tsy hangalatra. Tanao rehefa farany taona trao vakivaky daholo ny trano any amin'ny katifotsy, isotry sy ny sisa rehetra. Zany fotsiny dia mametrao ny fanontaniana. Ho avy toy ny mpangalatra. Mpangalatra nge rehefa tonga izy tsy mampandre anao zany. Dia zany esprit zany miaina amin'izao farany taona izao. Betsaka ry havana. Dinio ny zavatra misy. Dinio ny zavatra misy. Verina mitsoka anay ny Covid. 3e vague. Betsaka ry havana. Jereo ny manodidina anao. Miofitrovotra be le esprit rehefa farany taona izao.
amarana koa azy de rehefa tonga le vanim-potoana de ao reo mamilava matory atatatra miditra fiangonana fa azafady raha miditra fiangonana izy de ampiterana mody faire l'intéressé style alaina la clientobile de sady mandeha no atsipitsipy miditra tara fiangonana pour dire au tout le monde hoe manana tobile ohatra ray zany fa resaka esprit daholo zany ra lasa ranaba resaka esprit daholo zany de sy ny sisa rehetra any amin'ny sasakalina misy tovovavy vaky manta mialatsiny ivelan'ny efa fotoam-bavaka tsisy mandeha amin'ny loniny rehefa 25 sy 1er na 31 sy ohatra zany fa resaka esprit daholo ao ambadiky zany ilazako aminao fa hoe miofotrofotra be rehefa farany taona oatra ambeny ny ankonanao ambeny ny tenanao manokana satria ny tenanao ara tsy voambinao ahoana ny ambenanao ny ankonanao ambeny ny fianakavianao de izao ny fotoana tiavy dada tiavy mama tiavo ny zanakao fino izy azonao fino zarao fitiavana izy fa nampalahelo ny tranga tao a betsibolitra tsy rony mandidy iny amin'ny fotoana tsy ampoziny de misy ny tranga tahaka andriny après ny après la mort afaka atao daholo hoe fampitoniana ny fanaitainana fa tsy mampiova ny décision divine izany tsy mampiova ny fanapahan-kevitr'Andriamanitra izany fa tsaraina amin'ny asantsika itsika tsiraray avy sotranareo naharitra ny eno hatramin'ny farany vavakisika sotranao Jesosy Kristy ary mame voninahitra anao foana mankalaza anao sotra tompony amin'ny teny izay voazarany amin'ny zavatra izay voateny aoka ny tompo ny ranao no manositra ny zavatra rehetra manisy tombo-kase tsy ahafahany devoly manana herika ao anatin'izany rehetrarehetra izany mba hitondrany ny teny sy ny fampizarana izay ny faneraseranay teto edification ho ahy manokana aloha voalohany indrindra ary ho an'ny rahalasy ranabavy rehetra izay mpanaraka tsy tapaka ny pejy diloilo fanosorana ianao no misandatra amin'ny zavatra rehetra ianao no mena voninahitra tompo tahio ny tsiraray avy ao anatin'ny fanomana ny fety ny farantaona izay afahany mba nehoany fitiavana izay fa tokony aseho anisan'andro isan'ora tahio izy ireny mba hifampizarana izay amour fraternel amour fitiavana misy asiny ihany koa voalohany indrindra sy zaraina hifampizarana aminao Andriamanitra tsy toa ianao avokoa no manisy tombo-kase an'izany rehetrarehetra izany ahafahany sitraponao manjaka foana n'izay rehetra ataonay de sokafy ny masom-pananay tompo ahita ny zavatra misy tsy atoritory izay fa ametra-panontaniana amin'ny tenanay hoe toy ny inona alina tokoa moa izao ao anaty obscurité izay ao anaty tribulation izay ao anatin'ny fanaitaina ny vehivavy hiteraka izay aoka izay tompo tsy atoritory amin'izao vanim-potoana faran'izao fa tena hoe hibanjana ny amin'ny mandrakizay de mihery zay tafiohery ny amin'ny zavatra rehetrarehetra mivavaka manokana ho an'ireo izay tsy salama ho an'ireo izay ao anaty ady sarotra ho an'ireo izay mandalo épreuve mandalo fakapana miady rery ho an'ireo izay mandalo fahoriana indrindrandrindra ny fianakaviana ny laozana izy 12 mianaka 12 mianada tao betsibolitra tsy rony mandidy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy voninahitra ho anao ray tsy toy eo amin'ny seza fiandrianana amen alleluia mirasora lasina nabavy tahin' Jesosy Kristy mamirapiratra amin'ny voninahiny daholo isika rehetra veloma tompo